Soc à vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky eo amin'ny magazay Baolay. Hello! Miaraka amin'ny Vaolin. Afaka tsara ny tasy. Kely dia mandrotra be. Vaolin. Mora sady mandaitra. Soc à vitre, Baolay, Vaolin manolotra ho anao ny Vaovao. Miantona avokoa ny raharaham-pitsarana momba ny marika ravalomanana ho ny minisitry ny fitsarana androany. Fifandosoana teo amin'ny baiko avy eny andapa kosa no niteraka olana ka nakany ny miaramila ny filotolo marika ravalomanana tany Antsirabe ho ny minisitry ny fambolena. Mbola mikatso ny fanampiana avy any ivelany herintaona ty aorian'ny nahalan'ny filoham-pirenena vaovao. Ny lafiny sosialy ihany hatreto ny mbola azo isika fanampiana amin'ny any ivelany ary mbola miandry fandamina ny fampiasan'izany ho ny minisitry ny raharaham-bahiny androany. Fitaterana nabakabaka tsy manaiky ny hanomezana ny tsy miankina ny fitantanana ny seranam-piaramanidiny Vato sy Nosy be ary manome 27 ora ny fanjakana amalina ny fangatahan'ny mpiasan'ny ADEMA. Hitokony izy ireo aorian'izany. Ny 17 febroary izany hoe roa volana katrokalasy izay nanomboka ny andro ratsy izay nahatondratrano n'Antananarivo. Ankehitriny mbola mangidy ho an'ny tantsaha ny tontolo andron'izy ireo tsy mandeha araka ny tokony izy ny asa fambolena fa mbola andohalika ny ranombary. Tsy hita ny fanampiana avy amin'ny ministeran'ny fambolena. Any Etazonia isan'ny kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 ny kandida demokraty Hillary Clinton. Anomboka amin'ny volana May izao ny fampielezan-kevitra. Efa ela no nitadiavako shampoing azo antoka sy tsy manimba ny volo. Shampoing tena mety aminy ary manamanitra azy ela. Sady maty ampiasa matetika e. Izany no natonga anay nifidy ny shampoing Vao. Shampoing papay mampangirana sy manala ny volo misy arimbotra. Shampoing menthe manadio sy manamevana ny volo misy angatrana. Shampoing citron manome tanjaka ny volo mora mitsiro menaka. Vao shampoing tia ny volo pery. Vaovao, vao shampoing citron, papay sy menthe amin'ny sachet sy tavoahangy. Soc à vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soc à vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soc à vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Des nouvelles gammes de produits débarquent chez Baolay, où l'on en prend plein les yeux avec un très bon rapport qualité-prix. Smart TV Ultratech correspondront mieux à vos besoins et à votre budget. Des subwoofers top et de qualité dotée des meilleures fonctions à petit prix. Découvrez les meilleurs frigos du moment qui coïncident à vos attentes à prix hyper compétitif. Des superbes produits, rien que pour les fans, se marient très bien avec tous les intérieurs. Baolay, toujours meilleur. Ny azo ny vanikolaka, ny taninandrino ny tsara. Ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny lahazana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end.
C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. Lefmet, Anoussa. Bon, ben, je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Ankafely indray tompoka lasomoko vavy izy tia nantokantrano amin'izao fiandohan'ny herinandro vaovao izao miarabanao tonga sao tanatin'ny fampahalam-baovao ny KOLO TV tia ampiandohana misy ny fanamariana avy amin'ny sampana teknika eto amin'ny KOLO TV sy ny KOLO FM ampitaina amintsika ampijery tsy akanavaka ialana tsiny indrindra ho antsika ny amin'ny faritany izay nahatonga fitarainana maro aty aminay fa tsy dia tombana loatra ny fifandraisantsika amin'ny alalan'ny kanal sat antony ala teknika izay tsy miankina aminay eto anivon'ny KOLO no mahatonga izany tanterahana eo am-pamahana ny olana ny tompona ndraikitra amin'izao fotoana izao ka isaorina antsika rehetra maharitra izany. Fa ny vaovaon'ny toe-karena kosa no isantarantsika ny fiarana mity an'io ity tsy mbola manome toky ny mpampiasa vola sy ny mpamatsy vola vahiny eto amintsika ny toetra iray eto amin'ny firenena ankehitriny raha ny voalaza ny mpahay toe-karena iray mifangaro ny fametrahana laminasy eto amin'ny firenena toy ny PND sy ny PGE voka ny fanampiana amin'ny lafiny sosialy no imasoa ny mpamatsy vola hatreto efa andalana saingy miandry fandaminana kosa izany raha nambaran'ny minisitry ny raharaham-bahiny androany fanadetiny Lili Rapiata. Mandeha miandalana ny fandiniana ny fanampiana omenan'i Madagasikara raha ny fanazavany minisitry ny raharaham-bahiny androany miandry ny fametrahana sy ny fanantanterahana ny drafitra sam-panjakana ao amin'ny fampandrosoana na ny PND no ahafahana mamaritra izany efa misy ny fandiniana izany ka tsy ho ela ny famatsim-bola raha ny fanazavany hatrany. Ahoana moa tsy marisika ny bailleur manampy an'i Madagasikara efa tiantsika ny Union Européenne zao dia efa nilaza fa efa misy ny antotam-bola nomeny don nomeny an'i Madagasikara fa io nge misy pitsopisonjavatra tsy maintsy arahany misy procédure tsy maintsy arahana rehefa mahazo zany vola avy amin'ny mpanome vola izany ka dia anatiny mametraka an'izay pitsopison'izay ry zareo dia mijery ihany koa satria le PND zay ataontsika dia io le manao an'le plan de mise en œuvre io ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny primature mba halalantsika hoe ohatrinona marina moa zany no vola ilainy Madagasikara anatanterahana an'izany asa zay ho tanterahana eto Madagasikara izany. Etsakila na ny sehatra fanaraha-mason'ny fiainam-pirenena ny sefafi na ny mpahay toe-karena samy mahita ny fahalainan'ny mpampiasa vola sy ny mpamatsy vola vahiny iverina eto Madagasikara. Ny tsy fandriam-pahalemana tsy fahampiany mangararo amin'ny fitantanana ny volam-panjakana ny fikorontanana eo amin'ny fanatotosana ny programa anasam-panjakana toy ny PND sy ny PGE no antony raha ny fanazavana. Ny farany taona 2024 teo nadidina ny 6.7 tapitrisa dolara no nomeny ny banky afrikana ny firenena malagasy natokana ho amin'ny fanetsehana ny toe-karena izany na programme d'appui budgétaire d'urgence à l'appui budgétaire. Mandidina ny 10 tapitrisa euro kosa no nomeny ny vondrona Europeanina ny volana Desambra 2024. Tsy mbola ahafahana mitaratra ny fiverenan'ny famatsim-bola ireo raha ny fanazavany ny mpahay toe-karena. Raha jerevana anie zao ny volume d'investissement kely dia kely hoe ny fatokisana ny Madagasikara reo zany ny indicateur afaka tonga dia hoe raisina ny indicateur faharoa koa ny volume fanampiana ao anatin'ny 5 taona ny engagement misy hatramin'izao aloha tsy mihoatra ny 1,5 milliard de dollars kely anie zany raha hoe 5 taona firenena anankiray ny engagement misy androany tsy mihoatra ny 1,5 milliard de dollars zany anisan'ny indicateur mazava zany hoe tsy atokisan'ny olona tsika
tsikatra ihany koa tato anatin'ny ray volana faran'izao ny fiainan-danjan'ny ariary manoloana ny dolara mandina ny roanjato telo arivo ariary zany ankehitriny raha toa ka telo arivo ariary tany aloha anton'izany ny fampiasana amin'ny ampahany betsaka ny vola dolara amin'ny fanafarana entana mahazo tombony kokoa ny mpanafatra entana rehefa matanjaka ny dolara ividianan'izy ireo izany fantatra hatreto fa mbola mandidina ny 2 volana eo hatrany ny tahiriny ny vola vahiny ao amin'ny banky foiben'ny Madagasikara. Vaovao ny fitaterana nabakabaka kosa indray omena ny tsy miankina ny fitatana ny serana mpiara-manidina na ny vato ao ivato sy nosbe tsy manaiky izany ary mijoro amin'ny heviny ny piasan'ny ADMA manome 770 rany fanjakana ny piasan'ny aéroport de Madagasikara malinina ny fangatan'izy ireo izay misy dimy mazava tsara ny fanafoanana ny tolobidy momba ny nosbe sy vato ny fanavaozana ny contrat de concession ny fanekeny ny fanjakana ny révision tarifaire amin'ny tamberibidy alaina eny amin'ny serana mpiara-manidina ny faneken'ny fanjakana ny ampiarana ny RDIA na ny redevance de développement des infrastructures aéroportuaires ary farany fanomezan'ny fanjakana ny toky ilain'ny mpamatsy vola fanampanazavana. Toerinay amin'ny herinay rehetra izao endrika fivarotan-tanyrazana sy fanosonosana ny fiandrianam-pirenena noho ny tombotsoan'olom-bitsy izao. Manome fe-potoana 770 ora ho an'ny fitoanam-panjakana hamaliana ireo fangatahana ireo izahay. Dila izany dia eroso amin'ny hetsika mafimafy kokoa izahay. Mariany etona fa ity hetsika ity dia iraisana amin'ny serana mpiara-manidina 12 manerana ny Madagasikara. Hetsika izay iraisan'ny serana mpiara-manidina 12 eto Madagasikara moa iny hetsika izay nataon'ny mpiasan'ny ADMA teny vato androanira ny fanazavana narainao teo hetsika ilan'izay re ihany koa fa manana olana amin'ny resaka tambokarama ny eny anivon'ny HRA ary efa misy resaka fitokonana mandeha ankehitriny eo anivon'ity hôpitaly mpanjakana ity. Fa mikasika ny orinasa mpanjakana jirama kosa tsy mbola mivany ny olona n'ity orinasa ity na hitambokany kosa nefa na dia mbola resaka mbola tabatra aza ny fionan'ny komity mpitantanana sy ny tale jeneraly niaraka tamin'ny solotenan'ny mpiasa teny ambomanam-bola izay naharitra ora enina tamin'ity volakandro ity ny azona ny heviny hatramin'ny farany mpiasan'ny jirama dia ny tsy hanomezana ny centrale mandro seza sy voibe ho an'ny tsy miankina tapaka androany fa ato aloha ilay appel manifestation d'intérêt izay efa nataon'ny fanjakana efa misy ihany koa ny drafitra izay napetraka ary mbola ifampitinina izay mety ampiakarana 30 hatramin'ny 50 ny vidin'ny jiro sy ny rano fanampanazavana ho entin'ny tiana zafindrakotsy solotenan'ny mpiasa izay isan'ny nanatrika izay firifivoriana izay androany. Hatreto aloha izany raha ny fanambarana tany jeneraly sy ireo nakevitra fatao amin'ny fantatany jirama dia milaza izy fa angatahana ho suspendevana io an'ny io hatreto. Hatreto dia ohatry somary mavelom-bolo ihany ny fanazavana nentin'izy ireo tany jeneraly ny jirama. Ny tena ady natao tao izany ny tena marina dia mba hoe tsy hatongavana amin'izay fanatanterahana an'ireo ireo satria anisan'ny matsapa izahay fa tonga amin'izany zavatra izany dia mety endrika privatisation ankolaka ilay izy ka ny mpanjifo anisan'ny mety hitondra faisana amin'ny zavatra izay ka napetraka tao ihany koa izay resaka izay. Mety izy dia efa nisady sotrasa na drafitrasa eritreretina ampiakarana tany amin'ny 30 tany amin'ny 500 ny vidin-jiro izany hoe ny justification ana tarifaire izany ny eritreretinao atao ady efa ambonina tabatra rehetra izay. Ho anay dia olana ho anay ny mitady fa tsy solution zay zany mietrehitra hoe tsy mety aminay kosa raha ohatra ka ny fivarotana na ankolaka na mivantana ny jirama. Ohatraohatran'izay ny ambangovangony fa mbola misy ny fotoana izay efa ho andraisany anay amin'ny ady efa ambonina tabatra mikasika ny entina anariana ny jirama. Vaovao mikasika ny harem-pirenena kosa indray hanomboka afaka herinandro vitsivitsy ny tolobidy ny tahirin'ny andramena veto Madagasikara hodinina amin'ny fivoriana ara-potoana amin'ny volana May ho avy izao kosa ny volavolan-dalàna mikasika ny fametrahana ny fitsarana manokana isana ny raharana andramena mangingina izay raharaha izay raha nambarany avy anivo ny Alliance Vargas tsy fantatra kosa hoe anahoana ny zavatra hitranga ny raharaniza no sahan'ny fitsarana manokana io ary ao ny fanadihadiany Michel Aranarzona. Raha ny statistika ofisialy avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana, bolabolan'andramena 2 alina no tratra teto Madagasikara ary 770 conteneur sy 403 taonina tany ivelany. 430 conteneur tany Kenya, 9 conteneur tany Maurice sy 10 taonina tany Mozambique, 3 taonina tany Singapour, 4 conteneur tany Sri Lanka ary 10 taonina tany Zanzibar. Anomboka afaka herinandro vitsy ny tolobidy hoy ny avy ao amin'ny primature.
Ny izy io zany aloha zao ny zavatra ataonay amin'izao fotoan'izao dia ny manao ny validation an'le process aty amin'ny resaka inventaire sy stock. Raha ny eritreritra zany zao dia ny hoe vitaina tanteraka aloha zany ny mikasika an'ireo le hoe atao ahoana zany ireo le stock amin'izao fotoan'ireo dia mino aho fa amin'ny herinandro ambony koa raha tarandrindra dia efa mipetraka zany ny fomba azahoana manangona aloha an'ireo stock ireo ny ametrahana zany an'le marquage apetraka amin'ny hazo dia rehefa avy eo amin'izay tsika mandeha amin'izay ny fomba anaovana azy amin'le appel d'offre sy ny zavatra rehetra mafanaraka amin'izay. Valopolo isan-jaton'ireo fanenjehana mpanondra an'andramena tsokosoko no nitranga tany Mananara, Antalahy, Barantssetra ary Sonerany Vongo raha nitatitra avy amin'ny Alliance Voarigasy. Manodidina ny 2 taona kosa no andramena voaondrana tsokosoko ny volana janoary sy febroary 2024, 200 taona tany Sava ary 300 taona tany Analanjorofo. Maro ny antony nampitarozaka ny raharaha andramena raha ny nambaran-tompona andraikitra fa isan'ny songadina amin'izany ny tsy fampiarana ny lalàna. Raha ny fahitrako ny asa aloha dia mitreto aloha mbola tena ao tena mbola lesoka atsika zany le fahatratrarana sy le fampiarana le lalàna fa efa misy manko nisy fotoana natratrarana ataontsika hoe vadina trafiquant dia voatery tsy maintsy nahavotsitra indray le izy no ny fahataperany ny fotoana ahafahana mitazona anazy. Reny zavatra reny zany somary mandiso fanantenana ihany raha ny zava-misy no jerena. Arak'izany hatreto tsy mbola nisy na iray aza voasambotra amin'ity raharaha andramena ity. Raha ny fanazavana azo aorian'ny fampandaniana ny lalàna mikasika azy ny volana May avy izao no tafapetraka ny tribunal spécial. Fanontaniana petraky ny be sy ny maro ankehitriny no hoe fananina nampitarazoana ve ny fametrahana izany mba ahafahana manararoatra mifandranana bois de rose aloha tao anatin'izay herintaona mahery izay sa dossier mahakasika an'izy sy momba ny aferoviana no raisin'ity tribunal manokana tanana ity. Dia izay ihany koa ny idirantsika eo amin'ny vaovaon'ny politika miantona avokoa ny raharaham-pitsarana momba ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana firosoana makany amin'ny fampihavanam-pirenena ho ny minisitry ny fitsarana androany momba ilay fanakatsakana n'ity filoha teo aloha ity kosa tany Antsirabe dia fifandosoan-kevitra teo amin'ny baiko avy any an-dapa no olana ho ny minisitry ny fambolena izay sady solotenan'ny Ankolafy Ravalomanana eo anivon'ny governemanta fanatetiany herin'ny narabary. Ratsaivina ny zavantranga ny izy malasa teo noterena naverina teto Antananarivo ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana rehefa nikasany hanao faneho-kevitra teo amin'ny Magoro Antsirabe. Efa hatrany ambositra no nisy ity fanakatsakana ity nanomboka tamin'ilay fiaonana tamin'ny mpanao gazety tao amin'ny Carleton Nanosy ny herinandro lasa teo. Raha ny nambaran'ireo akaiky azy nisy ny fampiasa-kerina taony mpitandro ny filaminana tamin'ny fisamborana azy sy ny fampidirana azy tao anaty fiarany ny Moraigy. Nandiso izany kosa ny talen'ny kabinetra ny fiatedinan'ny Repoblika androany. Ravalomanana no tsy tonga teo amin'ny toerana saika alehany ho hiatrany ity tazapa ity. Encore une fois, zao no tenena tao amin'ny fivorina tao hoe tsy nisy nanaka anazy tsy niteny zany fa izy no tsy te handeha tany amin'le fivorina. Fa encore une fois ohatrany misy malentendu be dia be izy raha ny tenako manokana aloha tsy manana ny tena précision tam'le izy fa ny zavatra nytenena tao dia ohatran'izay hoe reconnaître ndraiky nisy malentendu tam'le izy. Hatramin'ny omaly mbola tany Antsirabe ity filoha teo aloha ity namonjy fotoam-pivavahana izany hoe tsy mbola nilamina ny fampidiniana ny amin'ny momba azy tany. Ankilany kosa nefa ny minisitra Ravatomanga Roland nilaza fa olana teo amin'ny fampitana ny baikon'ny filoha no nahatonga ireny olana ireny. Talohany nandehana ny filoha Ravalomanana nakany Ambositra sy nakany Antsirabe dia nifampiresaka izay mirahalahy mianaka ary avy eo dia nanao tatitra tamin'ny filoha Hery Rajaonarymampianina. Ny zavatra rehetra nataony tany Ambositra sy Antsirabe zany dia efa fantatry ny filoha Hery Rajaonarymampianina mialoha. Nisy nefa ny ataoko hoe malentendu satria raha ny feo eniko ary ny tatitra tonga dia amiko dia hoe nisy sakatsakana nataon'ireo mpitandro ny filaminana tany Ambositra izay heveritra fa tsy fahadisoana avy amin'ireo mpitandro ny filaminana fa noho ny tsy fahazahoany ny baiko. Miary ary hatrany fa misy serasera tsy mandeha eo amin'ireo ambaratonga ampitantanana ny firenena fanotaninany amin'ny hoe amin'ny fomba hoana no tsy hahatongavan'ny baiko avy amin'ny filoham-pirenena any amin'ny mpitandro ny filaminana. Hatreto ihany koa dia fantatra fa miato avokoa ny raharaham-pitsarana rehetra momba ny Ravalomanana Marc. Ahafahantsika mandroso miamroso amin'ny fampandrosoana ny firenena rehefa milamina tsika eto izay zany ilay izy. Voafafan'ny fampihavanam-pirenena andrak'izany ny raharaha Ravalomanana
raha ny tantara sy ny fivoarany raharam-pirenena tsy hisy toy ny intsony tahaka ireo raharaha nahafatesan'olona tamin'ny 13 Mey 2770 10 Aogositra 1770 ary ny raharaha andohana tady tamin'ny taona 2020 ny raharaha 7 Febroary. Raha ny fizotry ny tantara ihany koa mbola miaro ary mahatonga ny manam-pahefana ho tsy maty manota ny fanaovana politika eto Madagasikara. Vaovao mikasika ny fantanterana ny fifidianana kominaly kosa tsy mbola misy ny vola anaovana izay fifidianana izay ho amin'ity taona ity mialangalana avokoa ny tompon'andraikitra voakasika izany ny antso ny fitondram-panjakana anao izay ahitana ireo vola ireo ny avy amin'ny vondrona afrikanina andro any tsakilany kosa ny avy anivo ny KMF Knoe nanao antsoaviny amin'ny tokony anarahana ny lalàna eo amin'ny fantanterana izay fifidianana izay ny tompon'andraikitra HVM ny fotony izay mampiasa ny teritery isan-karazany amin'ny fampandaniana ny kandidan'izy ireo sahady. Nilaza nefa vonina amin'ny lafiny rehetra amin'ny fikarakarana ny fifidianana ny fitondram-panjakana ny Irlandro lasa teo tamin'ny alalan'ny minisitry ny atitany. Tsy izany anefa ny zava-misy nabaribary ny solontenan'ny vondrona afrikanina fa mbola tsy mitombona ny resaka famatsim-bola ikarakarana ny fifidianana kominaly. Miantso ny fitondram-panjakana hitady ireo vola ireo ny mpiara-mombon'antoka vahiny androany. Il nous a aussi parlé du gap financier. Noresahanay ny mikasika ny ara-bola mampirisika ny fanjakana malagasy izahay mba hanao ny ezaka hitana ny vola ilainy fa ny antso ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ihany koa mba hanao ezaka matsiana ara-bola ny fifidianana izay voarakitra ao anatin'ny tondrozotra. Prévu par la feuille de route. Raha efa fantatra fa mbola misy 7 miliara banga amin'ny fikarakarana ny fifidianana kominaly. Samy manilika ny momba izany any ny ministry ny vola sy ny teti-bola avokoa ireo tompon'andraikitra na nontaniana. Ny voalohany senita izay tompon'andraikitra voakasika voalohany amin'ity resaka fifidianana ity. Nanao taridositra raha nanontaniana momba ny toe-bola eo ampelantanany ankehitriny. Dia miantsika ny vokatsoa avy amin'izareo izany ao anatin'ny fanohizana ny ezaka ataony rehetra amin'ny tanterahana ny élection communale ty. Efa misy vola efa Manoloana ny tsy fanarahana ny fitsipidalao mazava amin'ny fifidianana mandeha ankehitriny kosa ny antsony rehetra anaraka ny voalaza ny lalàna ny avy eo anivony ny KMF Knoe. Ny fanajan'ny rehetra tsy akanavaka ny lalàna velona izay misy eto amintsika miainga tsindriako foana izany miainga any amin'ny mpitondra andaniny ary ihany koa any amin'ireo olom-pirenena mpifidy rehetra ny vahoaka rehetra ankilany mba samy anaraka ny lalàna daholo ny tsirairay avy. Mazava ankehitriny fa sepitra amin'ny fikarakarana ny fifidianana ny fitondram-panjakana. Tsy mbola misy tomombana na ny ara-bola na ny resaka lalàna fa indrindra ny resaka ara-teknika. Ary latsaka akaterena ihany koa noho ny mbola faharefon'ny HVM ka tsy ahafahana manamafiorina ny fitondrana iny fotony amin'ny fangalana kominina be indrindra raha atao ihany ny fifidianana. Tsy afa-manoatra ihany koa anefa fa ny faran'ny taona 2024 no fetra farany ahafahana mampiasa ny volan'ny PASEM amin'ny fanaovana izany fifidianana izany. Fa fansorapotaka natao amin'ny antoko HVM ankehitriny ny sekretera jeneralin'ity antoko ity Henri Rabarinjaka androany tsy mitombona ny filazana fa mampiasa ny fahefam-panjakana azona fitondrana amin'ny fifidianana ho avy izao izy ireo raha ny fanazavany hatrany fanazavana izay notsipahany avy anivon'ny mapara ary nofaritan'izy ireo fa nandiova-tena manoloana ny tsy fanarahan-dalana marobe ataon'ny HVM sy ny olon'ny fitondranany amin'ny komina samihafa amin'izao akatoky ny fikarakarana ny fifidianana izao fomba fanao efa tsy naompy tamin'ny fitondrana ny fandimby teto ary nampirodana ny fitondrana ny fandimby nataon'ny HVM ankehitriny ny andindinin'izay. Namaly ny HVM androany fa ny sorapotaka ara-politika ny fanehoana ny fanaparam-pehefana sy ny fampiasana ny herim-panjakana ary ny fanerena ireo mpiasa-panjakana izay voalaza fa ataon'ireo tompon'andraiki-panjakana sy mpikambana HVM any amin'ny faritra sy ety amin'ny foibe ankehitriny hoy i Henri Rabarinjaka. Rehefa amin'ny fotoana ohatran'izao nge dia be foana ny resaka mandeha ny hoe resaka HVMisation hoe tsy fantatra hoe aviezako le resaka mety hoe resaka ady politika ihany angamba zany zavatra izany fa ny fanoloana sy ny fametrahana ny olona dia manaraka ny lalàna sy ny zavatra ny responsable izay mandray an'izany andraikitra izany raha ny antoko politika HVM manokana tsy nanome instruction nametraka olona en particulier amin'izany zavatra izany. Fijoroana vavolombelona sy pirofo maro samihafa nefa no eo ampelantanana ny vondrona politika maro ankehitriny vokatry ny fitarainana any fotony sy avy amin'ireo kominina lavitra indrina samihafa.
misy ny teritery sy ny antsozay atao amin'ireo izay tsy miditra ho HVM fa ny akapeo ny mpampianatra sy ireo mpiasa-panjakana samihafa momba izany. Tahaka izany ihany koa ny fanesorana ireo ben'ny tanàna hatramin'ny lehiben'ny distrika hatreny amin'ny fokotany. Ny PSD no nanomboka izany narahan'ny atokarema ny UNDD ary farany teo amin'ny team izay efa nanana ny 700 taon'ny ben'ny tanàna teto Madagasikara nefa narodana ihany. Manaraka izany ihany koa ny HVM hoy Pierre Holder. Tsy hoe rehefa manjaka tokana ianao dia afaka anjaka mandrakizay eo, mety manjaka kely amin'ny fotoana kely anankiray ianao, fa izao tsy vitany hoe tsy nahasakana ireny fitondrana anao le antoko an'ny mpanjakana no manjaka tokana amin'ny firenena, tsy nahasakana an'ireny fitondrana ireny tsy rodana, tsy zay fotsiny fa hoe zay le fahaizahana anjaka tokan'izay mihitsy no rangolo fototry ny afo nampiongana an'ireny fitondrana ka raha verina amin'izao fotoana izao dia mazava. Raha ireo rehetra ireo no jerena mampendram-panontaniana no avy ny fitondrana mijoro ankehitriny efa manantanina indray ny krizy manaraka eto Madagasikara hoy ny mpandinika politika maro. Tranga izay toy ny manamarina ny tombana nataon'ny sampandrara Britanika tamin'ny taona 2014 izay nisokajy any Madagasikara ho isan'ireo firenena izay ahina isy korotana politika amin'ity taona 2012 ity. Maro ihany koa no mahita fa misy fifandraisany amin'ny raharaha politika ankehitriny ny fisalasalan'ny mpamatsy vola vahiny hanampy any Madagasikara. Fananidy birao ny mpiasan'ny komina sy sabotsina miana androany maraina nitaky ny tsy hanesorana ny ben'ny tanàna ny mpiasa voaka marobe ihany koa ny tonga nanatevina azy ireo niaraka tamin'ny sora-baventy misy ambadika politika izao zava-mitranga izao raha nambaran'ny mpiasan'ny komina trano manaiky ny ala kosa ny ben'ny tanàna raha izay no fanapa-kevitry ny fitondrana tsy mbola voarainy kosa nefa treto ny antotaratasy milaza izay fampiatona azy amin'ny asan'izay izay tokony ahitana ny antony. Fanadidinina no tanterahiny Zorakotindrina. Inona no antony hanesorana ny ben'ny tanàna sabotsina mena? Tsy misy mahalala treto ny tena marina. Fa nodikidonam-bola sy tsy fanajana filoham-pirenena treto ny voalaza fa antony nampiantona an'ity ben'ny tanàna ity. Nanday izany ity farany hatreto. Etsy andanin'izay, tsy mbola tonga ny ampelantanany ihany koa ny taratasy mampiato azy. Tokony ho hita amin'izany ny antony hanesorana azy. Tsy mari-potitra ireo fampianganana olazain'ny ministry ny atitany tamin'ny farany herinandro teo fa antony ampiatona ben'ny tanàna iray amin'ny asany ireo raha ny nambarany. Manaiky ny ala kosa nefa ny tenany. Ary izay efa natetika nisy inspection dia tony izao dia tsy afenina anareo nisy inspection tamin'ny 2011 nisy inspection nataon'ny ministère ny intérieur io ramatoa lehibe ny district sy ny délégué mpanjakana tamin'izany veto sy tamin'ny talohan'ny fin d'année teo izay nazahoanay observation raha tamin'izany hoe tsara dia ireo koa ireo zavatra iarahanareo mahita angamba fa hoe mangarara ny fitantanana matoa izaha irery asahako miteny tompokilasy tompovavy fa commune sabotsina mena rerany manana zany ambulance camion mpakafako pour voiture de fonction. Andrasana ny antony ofisialy sy miporofo rehetra manamarina amin'ny fanesorana an'ity ben'ny tanàna ity. Tsy nanaiky ny anoloana ny ben'ny tanàna sabotsina mena ireo mpiasan'ny komina sy ny mponina tety. Androany nanidy birao sy nampiranty sora-bavety ireo mponina sasany sy ny mpiasan'ny komina. Misy ambadika politika izao raharaha izao raha ny nambara ireo mponina. Efa nisy ny fanerena hiditra ho mpikambana HVM tetỳ amin'ny manodidina nandritra ireny tondradrano ireny. Tsy mitovy loko politika amin'ny mpitondra ny ben'ny tanàna ary tsy sanaiky hiditra ho HVM ka izany mahatonga izao atsojay izao raha ny nambaran'ireo mponina ety. Maninona moa tompoko hoe efa fotoana kely sisany dia ho tapitra le mandat dia atao azao le meranay tsy ekena mihitsy satria nahoana maninona raha vely izy anao ny asany ampilaminana fa misy tahotra angamba anao matoa hoe manao azany fa aminay zany zay tsy manaiky azany fa meranay mera satria tsy zakanareo ve le tsena n'le fitondrana dia ho endahana amin'ny mera sy dia ho endahana amin'ny mera ty dia ho endahana amin'ny PDC dia ho endahana ny ity raha tsy zaka elao. Ametraka PDS ikarakara ny fifidianana avy ny fanjakana. Tsy vaovao na inona izany fa efa 3 volana mahery no fantatra tetỳ io fikasany lohandony mpisorona eo anivon'ny HVM io. Nanome toromarika anokafanany komina sy anohizana andraraham-bahoaka kosa ny ben'ny tanàna nanomboka androany tolakandro ho fitsinjovan'ireo manandrara rehetra.
Faraky ny fanarahinao tany anatin'ny lohatenim-baovao ny 14 febroary izany hoe rovolona katroka izao no nanomboka ny andro ratsy izay nahatondradrano ao Antananarivo fa tiantoka hatramin'ny 9% amin'ny ankapobeny no niatra tamin'ny tanjata aoriany sy ny dibotrano teto an-drenivohitra sy ny manodidina ny volovary na ny voly hafa samy nahitana fatiantoka avokoa ny eny amin'ny pasika be tsy mitatatra. Ny tsy fahampiany ny masombolo no mbola mijanona olana goavana amin'ny tantsaha ankehitriny ireo faritra tena nahitana rano betsaka no lalam-pahamehana amin'ny fizarana masombolo raha ny fanazavan'ny minisitra ny fambolena androany. Fanadina no tanteray ny Lili Rapiata. Ity tokantrano ity vary 3 taona nandrasana tamin'ity taona ity, tsy nisy afa-tsy 300 kilao anefa izany rehefa niakatra ny vokatra. Zay sisa no azony raisiny, tafakatra 10 eny kosa nefa ny karaman'ny mpijinja sy ny mpitomboary tamin'ny volana martsa farany teo no ny fiakaran'ny rano. Rehefa taony kady fa tiantoka tanteraka ny azy mianakavy reto. Tsy ny vary ihany fa hatramin'ny karazam-boly samihafa, nitondra faisana ny mangazo, efa 2 taona nefa ny andrasana ny vokatra. Hatreto, tsy mbola misy fanampiana azony tantsaha eto Antananarivo sy ny manodidina taoriany ny tondradrano. Amin'ity taona ity zao zay vao niresahako tamin'ireo tsy namako rehetra hoe na ny afafy ary problème be. Zao mazao fa fotoana famafazana, tokony ho famafazana mihitsy zao. Le rano moa be dia be loatra le teo. Dia mbola tsy ritra tsara fa efa tokony ho hamafy. Dia izay indrindra le nilazainay teo zany hoe le masombolo zany zao no tena problème. Olana goavana mahazo reto tantsaha ireto ankoatra ny fahasimban'ny vokatra ny tsy fahampian'ny masombolo. Misy hatrany ny fizarana masombolo raha ny fanazavan'ny minisitry ny fambolena androany, saingy ny faritra tena ahitana fahavazana be indrindra ny laharam-pahamehana. Dia arakaraka ny faritra rehetra ary arakaraka izay misy eo am-pelatanana satria fantatra fa be dia be ny simba tamin'ireny tondradrano ireny ka ny masombolo dia tsy maharaka intsony kanefa dia jerentsika izay fomba ampitambarana an'ireo karazana masombolo rehetra mba tsy ho kivy ireo mpamboly ary indrindra mba hanarenana ny tsy ampy hamelona ny banga eo amin'ny lafiny sakafo amin'ny faritra vitsivitsy. Ka iza ny mahazo dia iza ny tsy mahazo masombolo sy fanampiana. Makaiza ny masombolo tsy lavitra ny renivohitra no misy reto tatsatrabony reto dia onjonjy izy mianakavy irery aloha hatreto ny fanarenana rehetra. Olana hafa ihany koa afaka iray volana nanomboka indray ny fotoam-panetsahana eto amin'ny lemaka be tsy mitatatra. Mbola andalika nefa ny rano ankehitriny, mbola akamantatra ihany koa ny taopambolena manaraka. Famboly amin'izay tontolon'ny fambolen'izay hatrany ny asan'ny mpamboly mampiditra 2 hetsy ariary isaky ny fiakaran'ny vokatra. Asa fivalomany iray aman-dreny iray 17 taona izay mamboly anana sy legioma samihafa eny amin'ny fokontany izay volany rehefa ny be tsy mitatatra ny asany indray no hoentsika foeto anatin'ny fampalam-baovao tahaka ny mahazatra androany. Fanadina tanteray ny Mikaela Ramarla. Rehefa ny fotorana nandritry ny 17 taona, mahavelona azy mivady izay efa nahalehibe anaka ny fambolena ny dadabe Randrenasolo. Tombony manome fahasalamana ary tsy mampatory marainty asa ity nefa azahoana fahafinaretana. Tsy taizana retiny, tsy misy tosi-drà, salama be i dadabe Randrenasolo. Isan'andro izy dia mifoha amin'ny 5 ary ny kafe isa-maraina no tsy azo bangana amin'ny tontolo androny. Isaky ny iray volana sy tapany no miakatra ny vokatra amin'ny ankapobeny. Tany mirefy 10 miaro ny veloman'izy mivady ary 2 alina ariary amin'ny vola miditra natokana amin'ny fandainana samihafa amin'ny voly. Mampiditra vola 2 hetsy ariary isaky ny iray volana sy tapany ity be antitra ity. Herintsandrin'izy mivady ihany ny veloman'izy ireo na dia ao anatin'ny fahanterana azy, efa lehibe avokoa ny ankizy. Hoanay vady ireo. Izy mivady miandro ombria tsy nanandry. Izy be dia be fa lasa nanambady dôdôly. Tsy antenaina tsony raha naronga izy amin'izao fotoana izao ny tena very ankady io. Amarina an'izany e. Azo ifotorana tsara ny fambolena ary ny tany tsy mamadika fa tsy maintsy mamokatra hoy i dadabe. Ilomana mihitsy ny tokony fambolena, ny tokony masinina dia maivamaivana tsy misy ohatran'izao mihitsy ny latsa-perina raha be dia be mihitsy ny fambolena. Satria le fambolena ma tsy ampy le olona efa tena very an'le eo amin'le rendrarendra. Ka ohatran'izay ny mifahavoazantsika amin'izao fotoana izao e. Le olona amin'izao fotoana izao mamonjy eo Antananarivo ny ambanivohitra dia manjary tsy mety intsony le fiainana. Azonao tsara? Dia manjary zany lasa lavitra be le heviny rehefa tonga Antananarivo. Tsy mitana an'ilay tena mahagasy azy tanteraka izy rehefa tonga Antananarivo. Tena lazaiko marina aminao fa tena mitana marina antsika gasy a.
tsy tranona ohatra zao mihitsy ny fiainana tena verina normal mihitsy le fandaminana fa tena tsy mety efa misy mpandray ny vokatra avy eto amin'ny tany izy mivady mpiasan'ny ministeran'ny fambolena misotro ronono izy ireo ankehitriny ary mahasamy mijoro vavolombelona fa azo trandrahana sy fitorana ny tany na dia ireo manodidina ny renivohitra aza voatabia sy ny ovy noho ny niakatra teto farany afaka-herinandro kosa no azo tsongonina ireto karazana anana samihafa ireto. Izay no mikasika ny asany Dadabelandrena Solo fa vaovao mikasika ny toetry ny andro kosa isy orana manify isaky ny folakandro ao anatin'ny andro vitsy manomboka rahampitso hiakatra ny hafanana ny 2 andro manaraka eto an-drenivohitra mandina ny 20 degré ny hafanana ambony indrindra ho an'ny afovoantany ary tafiakatra ny amin'ny 4 degré kosa no any amin'ny faritra any amin'ny farany volana May no manomboka ny ririnina saingy efa hanomboka hiovava kosa ny toetry ny andro manomboka amin'ny fisasahan'ny ity volana Aprily ity. Fanampanazavana. Amin'izao aloha dia tsy mahatazana cyclone mihitsy izay amin'izao fotoan'izao. Raha voalaza ny ao amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro ara prévision saisonnière zany dia vinavinaina hoe mangatsiaka be teo aloha zany ny ririnina ho avy amin'izao. Kolotsaina nankalaza ny faha 10 taona ny akaran'ny antsehatra nitondrana ny gadona hip-hop ny tarika raposa amin'ity taona 2024 ity ny gadona teto an-tanindrazana omaly raposa sy taoma rehefa avy nitety faritra tany ivelana nandritry ny iray volana isy arak'izany ny fampisehoana goavana irana amin'ny mpakafy nandritry izay 20 taona izay antsika goavana iray no isantarana izany eto Madagasikara ao amin'ny lapany kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny 20 ny volana Aprily ho avy zao ihany koa ny fitetezam-paritra izay ho tanterahin'ny tarika nanano mampiavaka azy hatrany ny fampisehoana amin'ny fotoan'io fanampanazavana. Ny fampisehoana amin'ity, ny fampisehoana amin'ity zany arak'ilay izay efa niezaka foana nanao velesina ilay izy na hoe atao akoustika. Mahafinaritra ny vokatra, hafa ihany koa nefa ny atao miaraka amin'ny DJ satria izay no hip-hop ny hip-hop. Dia nefa izay verina kely misy ihany nefa ireo hira izay ho tendrena amin'ny fotoana io izany hoe tsy izy manontolo fa mety misy tsongaina ny hira izay ho tendrena ahafahana manome fahafapohan'ireo izay miverina izany zavatra tendrena izany. Misy ihany koa nefa natao DJ satria mantsy ny rapy abazina animation tsy hoe vita ny hira anankiray dia tapitra dia miditra indray tehaka ny olona dia tapitra dia miditra indray hira anankiray fa ny tokony io zany misy animation izay ilana ilànan'ireo DJ misy DJ eny izany hoe zavatra mafana foana zavatra mahafinaritra foana misy mozika foana misy fanentanana foana mandritry izay lalaovan'ireo sehatra. Faraky nefa raha inao tany anatin'ny lohatenim-baovao ny Etazonia ny kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho amin'ny taona 2024 ny kandida demokrata Hillary Clinton manana herintsika manoloana ny kandida républicaine ny kandida demokrata amin'izao fotoana izao fanadino amin'ny sarin'ny France 24. Hanomboka ny volana May izao ny propaganda ho an'i Hillary Clinton ny latsaka ho kandida demokrata ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena taona 2024. Faharoa izao taorian'ny firotsahany ho kandida tamin'ny taona 2024. Izy no kandida voalohany nanambarany firotsahany ho fidiana tany amin'ny serasera mpifandraisana Twitter raha tsy ahivina tamin'ny taona 2024 ny kandida Barack Obama no nifanandrina taminy. Araka ny famakafakanina nataon'ny mpanao gazety vahiny fatokisa tena loatra no antony teraka ny tsy fahombiazana tamin'izany larina fahatelo no nisy azy tamin'izay. Ho amin'ny fifidiana manaraka kosa indray nanova ny fomba famindran'ny kandida Hillary Clinton. Nampiasa olona isan-karazany avy amin'ny foky samihafa nentina nanao dokam-barotra. Isan'ny avaka ihany koa tato anatin'ity dokam-barotra ity ny fanomezana lanja ny fanambadiana eo amin'ny lahy samy lahy sy vavy samy vavy endrika iray izay niteraka resabe tany amin'ireo trano kalam-pifandraisana samihafa hatramin'ny maraina teo. Teo ihany koa ny fanasongadinana ny fampitoviana ny olona rehetra fa tsy ny olona manan-katao intsony. Raha ny zava-misy ankehitriny mbola izy aloha hatreto ny manana ny herijika hanantanjaka amin'ny kandidatoana ny antoko demokrata. Ho an'ny kandida républicaine kosa indray andrasana an'io ihany koa ny fanambarana ataon'ny kandida hifaninana amin'ity fifidianana filoham-pirenena ho amin'ny taona 2024 ity.
raha ny anarana fantatra loatra eto i Marco Rubio, sénateur avy any Floride izay laza 2 herinandro lasa izao fa ho isan'ny candidat. Manda farany ho an'ny Hillary Clinton ity vehivavy 17 taona efa niantsera 15 taona teo amin'ny resaka politika sy ny fitantanana andraram-panjakana. Fadiny gouvernora Bill Clinton ary lasa première dame tamin'ny taona 7 nanomboka tamin'ny taona 2000 no nidirany teo amin'ny sehatra politika voalohany lany sénateur vehivavy voalohany tao New York tamin'ny fotoan'io taorin'izay no natafiditra azy ho sekretera-panjakana amerikanina. Isan'ny teraka resabe teo amin'ny fomba fitantanana ny tsy fahombiazana tamin'ny rarana faty ny consulat amerikana tany Benghazi, Libye. Mba hirsoana makany amin'ny fampihavanam-pirenena miantona avokoa ny raharaham-pitsarana momba ny filoha teo aloha marika Ravalomanana raha nambara ny minisitry ny fitsarana androany. Fananidy birao ny mpiasa ny komina Sabotsy Namiana androany maraina ho toy ny fitakiana tsy hanesorana ny ben'ny tanàna eny an-toerana fitaterana nanapakapaka omena ny tsy miankina ny fitantanana ny seranam-piaramanidy ny Vato sy Nosy Be ary farany mikasika ny toetry ny andro isiorana manify isaky ny volakandro ato anatin'ny andro vitsy manomboka rahampitsy dia izay ihany koa no amaranana ny fampalam-baovao tany tian'io ety mamy fotoananao indray rahampitsy tahaka izao veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella aza makany akafitsony tongava malaky eo amin'ny magasin Baolay. Afaka tsara ny tasy. Ny fahapalalamba vaovao dia niarahanao tamin'ny Soka Vitre, Baolay, Vaolina.